tandremo ny avinavina. Raha vao mahita avinavin'Andriamanitra dia manetsika zavatra nohatra an'izany. Mireagira Andriamanitra. Aiza miala ary izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao indray tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity tahin'Andriamanitra manokana tompoko. Tandremo ny avinavina. Raha vao mahita avinavin'Andriamanitra dia manetsika zavatra anohatra n'iny avinavina iny. Hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba 4:4-5 hoe Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavinavina fa manome voninahitra ho an'ny manetry teny. Ny avinavina dia izao, izany hoe tsy mahita an'Andriamanitra izy amin'ny zavatra ataony fa mahita ny tenany. Ohatra hoe za mahay, za navita an'io, za tsara sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny fanetretena kosa dia izao, tsy mahita fa tsy Andriamanitra, tsy mahita fa tsy ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa mahavita zavatra iray. Androany isika dia hijery olona anankiray Nebokadnezara mpanjaka. Nebokadnezara io dia anisan'ny mpanjaka lehibe indrindra teto ambonin'ny tany. Ary mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy tiva Babilôna lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako. Ozy izy Nebokadnezara, nataoko heriko fahalebiazako. Marian'Andriamanitra ve ianao amin'izany? Mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ve ianao amin'izany? Nonge vadikitsika ny toyany raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny dia nisy eo ny latsaka avy tany an-danitra. Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana dia niala taminao. Izany hoe vao nahita n'ilay avinavin'Andriamanitra dia nireagira avy hatrany. Tonga dia notoherin'Andriamanitra avy hatrany ny avinavina. Ary Andriamanitra dia tsy maintsy manohatra ny avinavina. Amin'ny fotoana isika mahatsapa hoe za io, za nanao an'io, za navita an'io, dia ho toherin'Andriamanitra zany. Tsy isika ny toherin'Andriamanitra, tsy isika ny potehan'Andriamanitra fa ilay avinavina ao am-pontsika. Fantatrao ve hoe inona nahazo an'i Nebokadnezara mpanjaka? Fa horoahako hiala amin'olona ianao ka ho any amin'ny bibidiny finenanao, ampihinanana ahitra toy ny omby ianao, ary fetroandro 7 no olanina aminao mba ahafantaranao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka nanome anao izany. Tatsika nandritry ny 7 taona dia nampianarin'Andriamanitra nanetry teny izy. Izany hoe Nebokadnezara zany niala teo amin'ny fanjakana tsisy nanongana vokatry ilay avinavina. Ozy izy Andriamanitra, satria ianao tsy mahita fa tsy ny tenanao, tsy mahita fa tsy ny herinao sy ny fahatsaranao, dia ho potehako izay fa nimbanao zay. Dia ho rohaka hiala amin'olombelona ianao izy Andriamanitra ary ho avadika tahaka ny biby ianao. Dia ohatrany ahoana amin'izay ary zany tahaka ny biby zany. Tamin'izany indrindra no nahatanterahany tamin'ny Nebokadnezara ka norohana niala tamin'ny olona izy ka ninana ahitra toy ny omby. Ary ny tenany dia kotsany andony lanitra, ambara-paniry ny volony toy ny voromahery ary ny hohony toy ny an'ny vorona. Izany hoe lasa nivadika biby tanteraka nefa n'olona mpanjaka. Taiza ilay olana? Vokatry ny avinavina. Izany hoe rehefa tonga ny avinavina dia tsy maintsy mireagira Andriamanitra. Ny avinavina dia izao, arenako, fahaizako, fananako, za ohatr'izao satria izany ny asa. Averiko ihany, tsisy olona président eto ambonin'ny tany ambony no Nebokadnezara na président Amerikanina ary. Tsy afaka ilahatra amin'ny Nebokadnezara. Fa ny porofony, ozy izy Andriamanitra, ny lapanao tsy ho ravako fa ny avinavinao anatinao ho ravako. Manomboka androany zany dia tadidio fa Andriamanitra no nanome. Andriamanitra dia mampitandrina. Fahatelo, tsy maintsy toherin'Andriamanitra ny avinavina, mireagira Andriamanitra. Ary fahaefatra, 7 taona no nampianaran'Andriamanitra Nebokadnezara hanetry tena. Olona kilasy be teo, olona mana-maizy azy lasa tsy lahitra ny coupongle an'io. Vavakitsika tompoko. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny teninao izay manasitrana ny fiainanay. Mampianatra anay ianao ary manokatra ny masompananay noho ny tsy fahalalànay dia miavinavina izahay. Hoe izay mahay, izay nianatra, izay manana. Fa hay mety animba ny fiainanay zany. Tsy te ohatry Nebokadnezara izay Andriamanitra. Dia ankehitriny dia mandray fanasitranana izay ny fanahinay. Fa izay dia tsy manana n'inona fa izay eo am-pelantananay dia fanomezana, fahasoavana ary fahatsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Noho izany tandremo ny avinavina. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page na atao amin'ny Facebook na ao amin'ny YouTube dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'io izao indray. Veloma tompoko.